Tsy omby ny kianjanam-bily be noho ny amaroan'ny olona tonga ny aino ny kandida laharana fahatelo. Midika fitiavana izany, hoy Andry Rajoelina. Amin'ity taona 2023 ity dia miny somanantena izy fa 700 no vato omenam-bily be azy raha toa ka 570 io izany tamin'ny 2018. Tsy omby ny kianja izay andraisanareo midika an'izay be fitiavana amin'ny Andry Rajoelina ny vahoakan'ambily be ary mbola mipofonareo fa tiana ny vahoakan'ambily be toko lahy toko vavy. Zany dia misaotra manokana mihitsy, misaotra n'ambily be satria izao nisy fividianana tao tamin'ny 2018 ny ambily be no anisany ny fidy an-tenako 75% tamin'ny 2018. Mbola tsy vitatsika ny fotodrafitasy fa natoka ianareo dia hoy aho hoe apio mba ahafahako manampy anao, nanampy anareo ary nampandroso ny ambily be satria ny asa rehetra zay tsy vita teto dia efa nataontsika petsaka rehefa vita fa mbola petsaka ihany koa nataontsika mba hamirapiraka ohatran'ny volanainao betsika raha 75% tamin'ny 2018 mino afa 90% ny amin'ny 2023 nomena libe. Efa tonga ao Antsiranana ny fametrahana ny ozinina ngeza indrindra ao Ambilobe anao etanol, hoy ny kandida laharana fahatelo. Efa anaty hangar ary afaka volana vitsy dia hisokatra io orinasa goavana io. Toy izany koa ny fametrahana centrale thermale goavana ao Betsiaka. Taona 2024 fantatro fa mila asa ny tanorana Ambilobe, marina za tsy marina. Dia tonga teto tamin'ny 8 mars hoe ametraka usine ngeza be anaovana etanol isika. Nandalo ny Covid dia bloqué l'usine. Fa amin'izao tsika miteny zao efa mena vola tao mitetikasa fiariny ireo tatsapam-body efa mamboly katsaka mamboly fara ankehitriny. Ny katsaka koa mantsy afaka anaovana etanol fa fara dia efa miaingy reo hitanareo amin'ny écran reo ny entana izay efa nafarana efa tonga ho Diego ny fametrahana ny usine ngeza indrindra anamboarana etanol eto Ambilobe toko lahy toko vavy. Hitatsika amin'ny écran reo efa ao anatin'ny hangar ary afaka volana vitsy dia hisokatra izany usine zany. Itsika aty amin'ny faritra aty ihany koa Betsika ao misy toerana misy rano mazika ao afaka hitsabona ny olona zay marary. Noho izany dia nametrahana centre thermale goavana be ao Betsika ao amin'izay ny olona rehetrarehetra any Antsirabe misy an'io zao kelikely. Fa isika dia namboatra centre thermale goavana be ho an'ny vahoakan'ambily be parapatonga makany Betsika satria mila asa ny tanora, mila fotodrafitrasa tsara ary isy hôtely goavana be ao anatin'izany centre thermale zany. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Nanome hafatra ho an'ireo vondrona kandida ihany koa ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina. Ohatran'ny coupe mondial io, rehefa tsy mandray anjara ianao dia forfait ho izy. Ataontsika carrefour du développement. Raha vitatsika Ambilobe makany Voimar ankehitriny kosa dia efa ataontsika ary efa mandeha eo efa vita 700 ny lalana R6 miala Makambanja tonga eto Ambilobe ary misosa dia tonga dia Antsiranana Ambilobe toko lahy toko vavy. Lalana goudron mirefy 235 km zany lalana ataontsika. Tsy mbola nisy na vita an'izany azao teneniko anareo zay ny antony atahoran'ny adversaire ny Andry Rajoelina. Mbola tsy mijoro tena atahotra zalahy.
koa dia Bruce Lee mpahazo makamaka ty fagao dia mipitika ary ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zao lazainy zalahy zavatra tsy misy dikany lazainy zalahy atao daholy ny fomba rehetra